Manolotra ny arahaba tompoko vavy sy tompoko lahy manolotra ny arahaba ho atsika rehetra manaraka ny fandarana salangalanga androany alakamisy tilo no fandarana salangalanga arahitsika farany alohan'ny andehanantsika miala sasatra iverina indray isika any amin'ny volana septambra any fandarana androany etitsika miresadresaka manodidina ny fitondrana ny tanànan'Antananarivo fa tsy izay ihany no resahantsika satria nanasan'Andriamatoa Razafindravà Edgar izahay eto amin'ny fandarana salangalanga Andriamatoa Razafindravà Edgar izay efa tantana ny tanànan'Antananarivo tamin'izy PDS tamin'ny taona nanomboka tamin'ny taona 2010 hatramin'ny taona 2017 vao nijoro nitsangana nanangana ny antoko ADN ihany koa izy tamin'ity taona ity miarabanao aloha Andriamatoa Edgar Razafindravà ary misaotra anao namaly ny fanasanay teto amin'ny fandarana salangalanga. Miaraba nareo mianadany tenako Lovarabary Rina Rasoava. Miaraba ihany koa ny mponina Antananarivo ary misaotra indrindra amin'ny fanasanareo eto amin'ny salangalanga. Araka izany dia manolotra ny arava ihany koa anao Rina Rasoava miaraka amiko ary misaotra anao koa miaraka amiko manentana ny fandarana androany. Miarabanao Lovarabary miaraban'ny vahintsika ihany koa Edgar Razafindravà indrindra moa tolorana ny araba ireo mpanaraka sy tapaka ny fandarana salangalanga ity. Nataonay fananina mihitsy androany Andriamatoa Razafindravà Edgar ny nanasanao hoe alohan'ny hifidianan'ny mponina ny izay ho ben'ny tanàna ny amin'ny maha efa nitondranao ny tanànan'Antananarivo taorian'izay tapabolana nanaovana ny fampielezan-kevitra izay na teto Antananarivo na manerana Madagasikara fa ho asitsika resaka manokana ny eto Antananarivo taorian'izay tapabolana izay sy alohan'ny andehanan'ny vahoaka malagasy hifidy ny fanontaniana tiako apetraka aminao dia hoe mbola misy fanantenana ve ny ampandrosy ny ahatsara n'izany tanànan'Antananarivo izany satria ianao efa nitondra sy nitantana ny tanànan'Antananarivo. Ie fa tsara fipetraka ny fanontanianao ny hoe mbola misy fanantenana ve misy fanantenana ny tanànany hijanony eto foana arivo taona hitsingeriny tsisy hoe tanàna tsisy fanantenana zany misy fanantenana mihitsy tsy maintsy misy fanantenana ary everiko fa fotoanany izao resahantsika izao mpalalako raha tianao ny hevitro indray momba an'izany hoe tanànan'Antananarivo. Ny voalohany aloha sahiran-tsaina kely ihany satria ny resaka momba ny hoe fifidianana izao resahantsika izao tsy dia nahasarika loatra tsy mbola tena vonona ny fahalalako azy ny firenetsika amin'ny hoe fifidianana ben'ny tanàna kanefa moa efa lasa izy ity dia tsara angamba ny hoe ilazako tsotsotra raha tianareo mianadahy hoe ny hevitro momba an'izay hoe tanànan'Antananarivo izay mizatra anankitelo tsy maintsy hipetraka aingana ho an'izay ben'ny tanàna lany eo. Ny voalohany dia inona marina no ataontsika hoe heviny amin'ny programmany momba ny hoe tanànan'Antananarivo. Eo zany dia tokony hampalalana aingana mponina mba azahoan'ny mponina ny foniny ilay hitondra azy mba hiary tepo ny foniny mponina Antananarivo resahantsika fa mponina rehetra eran'ny tanàna rehetra eto Madagasikara zany resahako zany mitovy io mba azahoan'ny mponina zany miara-miasa satria zay zava-dehibe ny tanànan'Antananarivo no hitantsika nandritra an'izay fotoana ataoko hoe efa mampolopolo taona an'izay dia tsy mamioditra aminy zay ngamba ny azoko ilazana azy hoe tsy mifanaraka aminy ny mitondra azy dia matetika zany Antananarivo lasa manohitra afoana izay mitondra dia manjary miteraka zavatra manahirana eo amin'ny fitantanana ny tanàna. Ny faharoa zay lehibe zay zavatra resahako zay zany efa nisy ary ve Andriamatoa Razafindravà Edgar le hoe fotoanany fampielezan-kevitra tao mbola ilaina le mpitantana ny tanàna ihany ny mampahafantatra sy miresaka n'izay zavatra nitenenao zay ho an'ny mponina. Tsy ampy mihitsy ny Lovarabary ny alalana hoe inona marina no hoentin'ireo olona lany vaovao hitondra ny tanàna rehetra eto amin'ny firenetsika tsy ampy ny alalan'ny mponina azy. Tety faritra maro atao zay tany Vakinankaratra fa tamin'ny Lady tany Tsara tanàna tamin'ny herinandro ity dia tsy ampy mihitsiny alalan'ny olona ary eo no mety anahirana satria vetivety foana
dia tsy ara itepo mihitsy amin'ny fon'ilay vahoaka ny fon'ilay mpitondra dia zava-poana ny antony anaovana fifidianana zay angamba ny aloha tsara ho fantatsika ny faharoa zay atao satria misy zahatra telo ny faharoa dia ny hoe na manana programma ary ianao tena manana fitiavana ianao manana volonté moa zany manana finiavana ianao hoe hitondra tanàna anankiray tsy maintsy jerenaingana ny vola zava-dehibe io ny ozatry ny fitantanana zany hoentina anatanteraka ny asa ary io no miteraka angamba ny nandritry ny fotoana maro ny disadisa teto amin'ny tanàna Antananarivo fotsiny ohatra meko atsika rehefa tsy tonga ny fanampiana tokony hoentin'ny fitondram-panjakana tokony hoentin'ny fitondrana isanambaratonga ny resahako amin'izany ny ministère ny primature ny présidence makany amin'ilay commune dia miady ny olona tezitry ny olona dia raikitra indray ny adiady isan-karazany dia manomboka eo ny tsy fandehanan-draharaha zay zany tena zava-dehibe mihitsy hoe aizany vola entina anatanterahana an'io programma zay heverinao fa hoe hitondrana ny tanàna io ohatra meko anareo ty tamin'ny tantanako ny tanàna Antananarivo tsy hiverina amin'izay fa hampalalako anareo fotsiny dia hoe nisy chiffre mivoaka tamin'izany fotoana zany dia ny hoe eo amin'ny $1000 isa-taona ny ilain'ny olona anankiray teraka ary ny olona anankiray tonga monina eto Antananarivo hikarakarana ny fiainan'ray manontolo ho an'ny olona vaovao zany $1000 ary fantatra tamin'izany fotoana zany fa eo amin'ny 150 000 zany hoe 10 sy ray hetsy ka hatramin'ny 2 hetsy isa-taona nisan'ny olona miditra eto Antananarivo dia mila vola zany ianao eo amin'ny 150 millions de dollars hatramin'ny 200 millions de dollars hitantanana an'izay zavatra zay eto zay ny faharoa ary raha tsy manana an'izay tsika dia hikorotana ihany ny tanàna satria tsy vita ny asa ampanaovan'ny mponinanao ny asa voalohany zao ohatra ny asa amboary amin'ny voaria ny assainissement zany hoe ny fandaminana ny fako ny tanàna ary ny olona hitombo foana fa tsy hoe miena akory ny samponina dia zay zany ny faharoa miandry azy ohatrany te hiverina kely amin'izay le faharoa zay andry motoedikara zavina valy alohan'ny resahanao ny fahatelo satria raha jereko tsara amin'izay fomba fiteninao zay dia ohatrany hoe fihetsiketsehana fotsiny ihany zany le fifidianana fa amin'ny ankapobeny ny olona fotsiny eo raha tsy lay rafitra mihitsy lay fomba fiodina lay commune Antananarivo mihitsy lay atao hoe sata momba ny Antananarivo mihitsy zany no miova sy amboarina ho tsara tsisy dikana na hifidy andrabe tsika na irakoto ifandembotong eo dia mitovy ihany le fahasahirana na iainana Antananarivo so ihany fa naverinao zay hoe satany feny tanàna Antananarivo zay efa andresantsika ombieny fantatra fa tsy ho ampy ny fotoanantsika telo menada iresahana an'izany fa tena marina zany teninao zany zay mahatonga ny teny tamboalohany teo hoe tsy mahasarika tsy satria tokoa ny olona zao mieritreritra anao fifidianana dia mba misy zavatra vaovao misy tsara tsy marina zany rina lasavy tsy zavatra vaovao zany hipotra eo za akory tsy hoe sanatria anozona na ohatran'izany na hoe irary soa oka tsy irary soa mihitsy mba anao zay mba tratry ny heriny zay lany hitondrany tanàna fa milaza aminao mihitsy fa na ny volavolan-dalàna atao ohatrany hoe projet de loi naroso tamin'iny asa zay ataontsika heritaona sy tapany tao amin'io assemblée nationale io resaka momba ny décentralisation ny vola ho atokana ho an'ny tanàna sy ny fitantanana tanàna tsy misy ane zany io ohatrany hoe manao sikidy mila voatsiary tsika miralahy fa hoentinao moa le resaka dia miresaka an'lizy fa tsy misy zany fa mba fanontaniany lovarabary moa mba tsotsotra dia mamaly tsotsotra an'lizy fa raha ohatra ka hifampitana amin'izany tsy misy fanantenany eo fa mahasosotra moa sanatria ohatrany hoe manakana ny olona tsy fity tsy hanao an'izany mihitsy satria olona za olona olo-pirenena tsy mba fombako mihitsy zany tsisy zavatra nalamy mateo mabebe inona moa mabebe kibo mabebe tare an'izay nanangana ny antoko ny olona olany eo ohatra meko anao
pieritreritra nareo mianada amin'ny tiara-pieritreritra ny ko nyponina eto Antananarivo sy izay mihaino atsika manerana Madagasikara zao zahatra reko rehefa mandeha dasika anareo avy any amin'ny faritra zany eto Antananarivo koa moa zany hoe rehefa samy miady mafy eo zany le antoko fantarareo moa ny antoko za tsy teniny antoko fa fantarareo zany misy antoko vitsivitsy eo 4 na 5 zay foana koa moa no mitondra ny verimberina sy mitondra ny firenetsika hatramin'izay ary antoko 4 na 5 reo le lazaiko hoe ray ihany izy rehetra mbola mamerina an'iny i Irina Rasoava sy Lovarabary ary tenitro iny maninona ny ray ihany izy rehetra gambo resantsika hoe rehefa miresaka an'le ADN ianao rehefa aveo fa izao no izy rehefa antanitsika ny olona na ny mponina amin'izao fotoana izao dia tena malasa fisainana mihitsy izy ifidy an'io ka raha lanony io dia lasa matanjaka le antoko zany hoe le antoko aty ambony zany ohatrany hoe aty Antananarivo najoro taty Antananarivo ny lasa matanjaka satria nahoana lasa be isa ony ny be ny tanàna azony dia lasa matanjaka ny antoko zay izy zany vao tena favori kanefany le ananga antony sy ny fifidianana ry Lovarabary sy Rina Rasoava ianareo olona zanaky ty tany ty ny antony sy ny zany fifidianana zany dia anaovanao politika antotsahana zany hoe mpikambana sy ny sisa amin'ny antoko zany dia anasoavana an'le vahoaka tsy misy nefa zay marina sa tsy marina zay ny tsy misy ny ainatsika teto fa tsy navelanao moa iteniny fahatelo fa raha sitrako dia atoizako amin'le fahatelo farany fa raha tsy eo ary io etomanana io izy ary nandinika ny io etomanana io dia fomba anankiroa ny azahoana an'izany le nazaiko tamin'ny voalohany teo hoe miara mitepo aminao le vahoaka dia vonina izy zany anasoan'ny tanànana miaraka aminao satria tsy hamitaka azy ianao zay zany dia ny faharoa tsy maintsy mitady ianao famatsim-bola zay le famatsim-bola na avy amin'ny mpiarabelona aminao sy mpiaramonina aminao na ivelan'izay kanefa ity no izy le lazainao teo sata manokana amin'ny feny tanàna mbola mamitaka atsika ihany fa tsy afaka anao sini zany ianao ka anderery hoe ino misy mpamatsy vola avy any velany tonga eto ny famatsim-bolan'ny AFD ny Union Européenne Banque mondiale sy ny sisa dia ianao ny andehanao soni satria ianao ny lanin'ny vahoaka teto ianao ny tompona andraikitra zany fa tsy zay anie zay ny antony dradradrarako tamin'izany fotoana zany hoe apetrao ny sata manokana ifeny tanànatsika ka hiditra amin'le fahatelo farany ngambany amin'izay resaka zay raha sitrakareo mianada nisy zatra anankitelo ao anatin'ity fahatelo ity nodresahako tamin'izany fotoana zany tsara hotsika tsara zany fa ngamba tsy hoe ivalapatra fa tononiko le izy dia ho azotsika le izy zao nylazaiko tamin'izany fotoana raha hitondra tanàna ianao ny zavatra voalohany dia tsy maintsy apetraka tsara mihitsy ny fahefana eo amin'ny olona zay hoentinao satria rehefa lany ianao zany dia nomen'ny vahoaka fahefana ianao zany dia ametraka ny asin'io fahefana io anao amin'ny vahoaka hoentinao sy ianao mpitondra azy io zany le ataontsika hoe lapa ny tanàna lapa isaky ny fokotany fahagola-tany efa nisy zany tsy zavatra vaovao zany akorika hoe foronitro fa rehefa mipetraka tsara zany io lapa io isaky ny fokotany dia mahalala ny olona fa hoe misy fahefana eto ary ny fahefana ao anatin'io lapapokotany io tokony fahefana maefa fa tsy fahefana anindraindrana antoko politika fotsiny fa fahefana maefa mba ahafahany tsirairay isanambatan'olona isatokantrano isaky ny isapokin'olona mahalala fa hoe eo zany ny fanjakana eo zany misy olona azony antenaina eo akaikinay zay ny lapapokotany ny faharoa dia ny hoe tsy maintsy atao aingana zay ahafahana manatsara aingana nireny tseny reny ifanairaseran'ny olona io ndray zany dia ny hoe ny olona ny vahoaka no mifanerasera ny mpividy sy ny mpivarotra eo izy no mifampiresaka ao anatin'io tseny io eo no mandeha ny ekonomiany eo no mandeha ny resantsika amin'le famatsim-bolo reny na banque mondiale io na banque tsotra io na famatsim-bolo io eo amin'ny tseny io no mandeha eo no manomboka ny fetombohan'ny rarahan'ny tanàna anankiray ary io tseny io tsy maintsy tseny isapokotany fa tsy hoe tsena be Antananarivo dia vita zany ny antony nanasorana fotsiny hoe zoma tsy ampy tsony ifaneraseran'ny olona satria mitombo ny olona dia tsy maintsy tseny isapokotany
tsy maintsy apetra koa zany zay dia tsy maintsy tsena ihany koa isaky ny arrondissement eto amin'ny tanànatsika dia io zany tsy maintsy hoentiny eo amin'ny lalàna aingana ny ametrahana an'io satria io ny ilana ifaneraseran'ny olona ary rehefa tsy mety io dia eny amin'ny arabe izy rehefa tsy misy io dia tsy voafehanao izy ary azagaga amin'izany ianao efa naninona ary tamin'ny andronareo navoaka teny amin'ny arabe ny olona tsy navoaka teny amin'ny arabe ny olona fa ny arabe ny lalana ny everin'ny olona fa tsena afahany mifanao an'le afahany mifanerasera ary raha zay no everiny fa mety zay le natonga ny teny hoe mbola resantsika amin'ny adeliny zay le contrat social vaovao raha zay no everiny fa mety a dia tapahanao ny lalana atao tsena satria zay ny hevitry mimponina tsy hoe ny hevitrao no fa ny hevitra mimponina zay name fahefananao a zay ny hevina dia tsy maintsy zany misy ange zany any ampitan-dranomasina any tapahan'ny olona ny lalana dia ataony hoe marché rue ngeza be mihitsiny na ny afarany teo zao tsaroko tsara tany Malaisie dia misy lalana anankiray lava be mihitsy ohatra n'io avenue d'indépendance io hatrany Ambojatovo ataon'rareo tsena fotsiny tsy maninona zany rehefa tenerana anjaranao manadio azy isakariva manatsara azy isan'andro fa rehefa tenerana dia atao zay dia ny farany angambany ary mitatra moa io ohatra ny tanora zao amin'ny resaka kianja io ndray dia mbola ifaneraseran'ilay mpitondra meny vahoaka fahefana sy ny vahoaka satria eny amikanja ianao no mijery hoe efa mba mahay nareo zao ty foot be mihitsiny dia efa mba mahay baolina reto efa mba tsara zany efa mba mahay hirahira reto ny tarika any voa tsara be mihitsiny inona ny tokony ho anampiana momba ny resaka culture ny resaka fanatanjahantena eny amikanja zany tsy vita hoe any anatinaty bro any ianao ministera sy ny sisa eny amikanja eny no filalovana alalanao hoe tsy mety le pétanque tsy mety ny volleyball tsy mety le danse tsy mety ny zao eny ianao mahita ny zavatra nataon'ny olona ho asehony ianao mitondra azy eny ny alalanao azy ka mihoatra anareo raha ohatra zany tsika tsy mandresy any amin'ireny fifaninanana isan-karazany na dans régional na international dia tsy hitanao teny amikanjako tsy nainjery teny amikanja ianao tsy ampy le kanja ilalovana ka eto dia mba mananana kely anareo fa io moa no tena efa manao politika mba mamela kely any nareo teny an'izany hoe anisany zavatra lehibe misy mantsy eniko eny ihany hoe zao zao fa ny tena marina dia hoe natsangana kosa ny lampantanàna n'Antananarivo na iza ilaza na iza faly na tsy faly nandritra ny 20 taona may teo io natsangana kosa dia mba dinio arak'izany aiza dia mamatrapatra fotsiny fa mba dinihana tsara hoe nisy lapy eo efa tokony hipetraka zany io fahefana io zay ao zany tokony hipetraka le sata mifeny tanàna n'Antananarivo ary ny irariko dia mba hipetraka ihany koa eran'ny fokotany rehetra manerana ny Madagasikara zay no izy andriamanto Edgar Zafindrava tsy hoe mamaly an'le fanontaniana napetraka ilo varavara tamin'ny voalohany fa raha miresaka ny zavatra anankitelo teneninao reo hoe resaka vola lay fahefana amin'ny tanàna dia ireo zavatra telo nresahanao tamin'le andalana resaka fifaneraserana ny asany manana fanantenana aloha raha le amin'le zao zavatra misy eto amintsika izao satria hitantsika tsara hoe ny resaka ny fitsinjaram-pahefana sy ny fanapaream-pahefana tsika tsy misy mihitsy le hoe effectivité an'izany tena fanapaream-pahefana zany resaka vola tao anatina volana vitsivitsy sao tsika moa impiry miteny hoe tsisy vola indray ho ny andraofana ny fako tsy manana solika tsika hatramin'ny resaka lalana zay amboariny eto andrenivohitra dia tsy lay commune intsony indray ara no tompona ndraikitra voalohany amin'ilay izy fa zareo ny fitorana fohibeka tsy fanontaniana koa ny andriamanto Edgar Zafindrava mba manao constat kely koa hoe nao manantena za ohatra ny somary kifikify kely ihany aloha raha ny zava-misy mbola tanora ianao ary tokony hanana fanantenana za dia manana fanantenana foana araky ny teniko aminareo teo hoe ny tanànantsika ane hipetraka eto hoe tsika monge olona mandalo ny asa ataontsika izao zany hipetraka ho an'ny tanànantsika faramandiby lova rehetra fa tsy hoe ho vita vetivety inge io e ary zany ilazako hoe misy miteny amiko fa mbola tsy te resaka momba an'io antoko adeny io angambinareo misy manatsafa mihitsiny zaka io anie tsy ho vita vetivety akory tsy maintsy manangana tsy maintsy
mametraka ifotony zavadrehetra dia zay angamba no tsara resantsika zay indrindra nytiako evina ndra mato raha zafindra Edgar satria nisy fotoana ianao taoriana reny rehefa nilatsaka filohan'ny repoblika dia nandrasan'ny olona hoe aiza ho aiza ndra mato raha zafindra Edgar nandrasana ihany koa taty amin'ny mety hoe any amin'ny fitantanana ny tanàna Antananarivo aloha nefa ny toa tsy hita aza tsy dia narisika loatra ve ianao fa nitazana aloha dia hoe amin'izao fotoana izao ianao vao miainga nanangana n'ilay antoko ADN fantaninany hoe naninona tsy natao alolola izy dia nentina nakana ny tantanana ohatra ny tanàna Antananarivo nitondranao indray le efa traikefa efa nanananao sy izany hevitra rehetra zany hoe naninona tsy natao aloloa zany le izy nafahana hoe efa niditra za tamin'ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsaina ny tanàna tamin'ity taona 2024 ity iverena kely ny fanontaniana Irina Rasoava dia amalenao amin'izay fanontanianao zay iverena kely le fanantenana resantsika amin'ny rahalahy teo fotrany alaim-panahy mieritreritra hoe olona ataoko hoe tanora manana adidy sy andraikitra makadiry eto amin'ny firenena ianao dia zao no izy ny marina amaranantsika n'le resaka teo dia no hoe tsy tokony fitahana ny olona zay no mahatonga anao tsy manana fanantenana satria nanantena foana ianao fa zay mitondra zay nomena fahefana dia anatanteraka ny etahitanao amin'ny mahavahoakanao ianao Irina Rasoava tsy zay nefa niseho dia tsy mikotsiny ianao nandritra ny nahavory-sainanao zao sy ny nahalalanao hoe raharahan'ny tanàna sy ny firenentsika dia ohatra ny natsiaro foana ianao hoe vao fitaka foana tsy hoe akory hoe sanatria hoe mandiso ny zavatra resahanao fa ilazako mihitsiny fa ny antony mahatonga an'izany dia ny fitahana foana ny olona zany dia noheverina foana fa reo mpitondra fanjakan'ireo reo nomena fahefana sy an'ireo nitondra ny asoa azy ka hiverina ny aminy tsy zay niseho ka zay nataoko hoe tsy tokony no fitahana tsony ny olona ohatra anankiray meko amin'izany dia resaka momba ny hoe le financement hitanao le hoe financement io dia efa matsimbola avy nivelany io dia tena mbola misy dinidinika lalina mihitsy ny tokony atao ho an'ny tanàna ohatran'izao satria ny olona rehetra sanatria miandry mana avy any an-danitra fa ho avy eo io dia ho tsara ny fari-piainana ahita asa amin'izay zay andeha tsara amin'izay ny tanànanay mipetrapetraka tsara amin'izay ny fandriam-palemanay sy ny sisa mba mandeha tsara amin'izay ny jiro sy ny rano mba afaka tena hoe mivelona amin'izay zay ny tanora sy ny sisa tsy misy io dia mandritry ny 4 taona ary ianao isak'izay mitondra dia hampanantenan'io foana zay no mahatonga amin'ny fanantenanao tsy tanteraka dia tsy magaga ianao fa mbola mamerina ihany azo atao tsara mihitsy ary azo tsika atao miaraka zany hoe isika lazay keo isika vahoaka isika mponina fa tsy hoe isika mpitondra akory tsy maha-politicien ny tenenako an'izay fa olo-pirenena tsotra no hoe azo atao tsara io fa tokony hifanabe ao anatin'izany tsika raha ohatra kosa ary hoe tsy hanatena intsony satria efa no fitahana foana raha tsy hanatena intsony an'le mpitondra dia aizy inona zany no atena ile mponina rehefa feo ka zay niverenako amin'le fanontanianao teo aloha i Lovarabary hoe taiza ianao zany i Lovarabary tsy hoe maiky sanatria hoe dodina resy anao tamin'ireny taona 10 reny betsaka ny olona nyteny fa vao fitaky ny olona le rangaha io misy ara miteny amiko marary le rangaha io sy ny sisa le resantsika foana za aloha tsy narary mihitsy mbola mamerina ihany tany atsara tanàna farany teo tena niteny amiko mihitsy ny olona hoe zay ange dia nisy nanelitsao taty fa izao no nahazo anao sy ny sisa dia ndresahana tany mihitsy moa zany fa tsy nisy mihitsiny zany hoe narary sanatria tsy nisy mihitsiny zany fa izao no izy isika manara-dalàna vao tamin'ny herinandro lasa no nitsangana ilay antoko zay atsangako miaraka amin'ny olona iny fotony amin'izao io le atao hoe ADN Arche de Noé moa tena lalan'ny olona azy fa amina maha-politika azy dia nataontsika hoe Arche de la Nation ka mamaly ny resako mivantana mihitsy aho hoe
tsy hoe akory hoe maika dia anao inona hoe andeha andramatra ifandramatra ijery adila politika efa hita isan'androandro ka raha mbola apiko indray ny adila politika hita amin'ny ena manjery sy ny sisa asa angamba zay faran'ny olona ka io fa mipotry ngiarazafondava fa anao duel koa izy zao ohatra nyresahanareo hoe io fa raikitra ny duel ohatrany hoe mahafinaritra ve mahita an'izany hoe dana am'izay anao mivazavaza manaova am'izay anao ny ady politika anao amiko tsy mahafinaritra mihitsy zany ary milaza aminareo mihitsy ary fa tena hoe tena mieritreritra lalina mihitsy ny tenako hoe ahoana marina ary ty fireneko ty inona marina raha mbola didy sy andraikitra manoloana n'izao zava-misy zao zange mba olo-pirenena ihany koa ary zay nataoko hoe tsy hoe maika dodina iazakazaka za olona men'andriamanitra ny sahaza miaratsiny hiteny zany hoe tsy hoe matematikambo na ohatran'izany akory fa na men'andriamanitra ny sahazanao ary ianao amin'ny zavatra rehetra ny ariko dia ohatran'ny hitako hoe tsy feno le fahombiazana sy zavatra ohatran'izay raha tsy mijery nylay mpiarabelona le mpiaramonina amiko ny olona ohatratsika zao sy ny sisa mijery n'lay fiainan'ny tanànako mijery ny fiainan'ny fireneko dia zay mahatonga sahiratsaina raha zao azao nasainareo hiteny hoe tany ianao manangana toko dia mirotsaha amin'ny fividianana dia anao inona mba mieritrereta ihany amin'ny zavatra zay tokony ho atao nisaky ny tsirairay amintsika tsirairay isaky ny olona tsirairay avy hoe inona marina zany amin'ny mpanao politika ako no adidy sy andraikitra manoloana zay zany ny tokony valiko zao zay indrindra hoe atao inona ary lay arche de la nation satria nandrasana aloha ary efa nalazatra amin'izay zany hoe andriamatora Zafindravà Edgar ilatsaka amin'ny fifidianana be ny tanàna tsy hita izy fa mandritra ny fifidianana be ny tanàna indray izy zay vao lasa mandeha mametraka n'lay antoko tsy efa tara ihany ve zay sa le atao inona eo ihany koa lovarabary fa ny ihany tena manitihitika anara raha resaka n'le antoko adenina dia hoe inona moa zany ny asamihafa an'io amin'ny antoko araky ny resahantsika teo hoe diso fanantenana ny olona fitaka ny be dia be tsy hamitakolona indray ve io hoe anao an'izay azahoana andrombahana fahefana dia efa mahazo indray ohatra ny andro ny arema TIM TGV zao HVM indray dia ho avy indray ve ny adena dia mitovy amin'ny efa niainan'ny olona ihany ve nombolo fanaovana politika anazava raha ekenareo mianadady anazava vetivety inona ny antony ianareo ihany lefa nilaza azy eo hoe misy constat zany misy ahatra hoe hitatsika ny ainatsika dia le lazainareo hoe diso fanantenana tsy misy fanantenana zay zany efa hitatsika sady fa hoe misy zavatra tsy mety zany tsy mbola andeha nohony tsy mety izy mianada ary amin'ny fahalalako ny tena koa amin'ny zavatra zay atao koa nefa tsy mety dia efa hitanao eo zany dia tokony andray fanapa-kevitra ianao momba ny tsy mety ny tsy mety zany dia hoe nanangana antoko politika ny olona tamin'izany fotoana zany ahoana ny fomba nanangana ny politika eo antoko politika io ny fomba nanangana ny antoko politika samy hitatsika nge rehefa mitondra eo amin'ny fitondrana izy dia eo izy manangana antoko politika ary le izy manangana antoko politika io olona anankiray ny manangana antoko politika dia le olona anankiray manangana antoko politika io izy ny tompon'le antoko dia tsy mahagaga araky ny lazaiko anareo teo rehefa mijery ny fotony ihany dia diso fanantenana ny olona satria nahoana tsy le olona ny tompon'le antoko ary ny antony ananganana antoko politika dia anasoavana ny mpiarabelona aminao araky ny lazaintsika tao ny anaovana politika ka rehefa tsy ny olona ny tompony ianao anga mavita manasoa azy asa nahazosika le zava-misy zany izay ny ainatsika nandritra n'izay fotoana izay ary zay ny antony tenako le antoko politika antononinao rehetrarehetra teo ngarainy dia io nataoko hoe ray ihany izy rehetra aza gaga amin'izany teniko izany ianao fa ny olona rehetrarehetra zao amin'izao fotoana zao dia mahatsapan'izany tena ray ihany reto zany hoe le adenina zany tsy ny fantatra zao dia hoe ny arema dia andratsiraka TIM dia andravalimanana TGV io moa zao mapary izy zao efa hoe andratsoela ny anarany mihitsy eo ny HVM dia andratsonary mampianana ny adenina ve andrazafindravà tsy andrazafindravà Edgar io zay ny antony hitotototoko amin'izao fotoana zao zange raha nitsangana eo antoko politika io lazaiko ianareo efa hoeritaona zay ny tany avakin'akaratra na ny tany amin'ny toerakafa mba hanangataka mihitsiny ny ananganana ny eo antoko politika io tsy hoe zarazafindravà Edgar no manangana antoko politika zay dia mba hitsiko kely koa no miresaka mombany hoe io fa nanangana antoko politika ny arazafindravà zany eo tsy maiky
inona moa dia ataontsika amin'ny tenin'ny jatova angamba ny dedadedako na hoe amaimaikako a ananganako toko politika inona ny antony io fa mila fahefana le rangah io ka oy andao ary marina tsy iverenako ny tantara fa manahirana satria efa mba mandrosotsika zao fa de iverina amin'ny tantara angamba nefa nyteneniko teo tamin'ny 13 a misy ny olona miteny amika voafitaka io zao io sy ny sisa tsy iverina amin'iny tantara iny raha mbola miverina amin'iny tantara iny de tsy androso de mbola iverina amin'ny tsy mety indray ve tsy zay no izy mianada fa mandrosotsika de inona no toyany ny toyany de tsotra manangana eny fotony ny olona ary anangana inona eny fotony izy anangana toko politika izy aninona afa manasoa ny tanànany satria le nyteneniko teo voafitaka izy ny antony amin'ny tahana azy de ity za so tany tsara tanàna lazaiko anareo mihitsy ho vity io lalana io fa fidio ho tanteraka ty atao anatin'ny tanànana anareo ty fa hovidio ilaminareo andeha fandripalemana za milaza aminao fa nitondra mpanao gazety atany isan'andro misy fatolona misy fandrobana misy atakina dalo eny an-dalana renao adiny 7 moa manao 90 km 70 km ataony adiny 7 eny an-dalana renao mitaitaina isaky mifanena man'olona ianao mitondra antsibe na mitondra any de ohatrany hoe dalo satria nahoana vao tonga tao atsara tanàna zay ny alina an'iny teo Andriamena dia 10 km mialana Andriamena de nisy faty olona nangalariny tao daholo ny ombon'ny olona izy anefa ireo dalo reo zanaka malagasy fa naninona ary izy nanao an'izay satria tsy nitsangana teny fotony fa nampiandrasondrasony raha fanjakana sy ny fitondrana sy ny olom-boafidy de iny ny ty atao ty ary am'izao fotoana zao ny antso aho tany vakina karatra zay ozy mba niaraka taminao tamin'ireny fotoany ireny nisy nampanantenanao izy tamin'ny campagne électorale nataonao nisy ohatra lehibe moa nomeny ahy tamin'izany fotoana zany hoe tena nieritreretinay mihitsy ozy fa hoe ho tanterahana reny le hoe raha tadidinareo le inona moa ty le momban'ny fitsarana fitsarana amin'ny tetivohitra mba atao imason'ny rehetra imason'ny olom-boafidy sy ny sisa mba aingana ny raha fa mijaly zay ohatra zao resaka fananatany mijaly ny olona resaka ady isan-karazany eny amin'ireny fokotany sy ny commune reny mijaly ny olona mandeha any amin'ny tribunal ny olona lany vola makarena mijanony eo miverina indray ianao mody mivoaka indray ny didim-pitsarana resy indray hony ianao tsy fantatra otsony zay marina de tsy mahatokotsony ny olona zay nge ny zava-misy iainatsika de nanangana ny tany vakina karatra fa miatsoro manoatra de natsony ako za nge olona manana traikefe za olona manana expérience nitondra ny tanànana Antananarivo aho ozynareo teo za koa nandritry ny 20 taona efa nanana expérience tamin'ny commune rurale eny ambanivohitra président conseil municipal foana nandritry ny 20 taona de raha mbola iverina indray amin'ny tsy mety nataony zay antoko efa teo nandritra n'izay 10 taona mahery zay hatramina zaontsika fahaleovatena tsy iverina amin'izany tsony zavatra tolotro ataoko amin'izao fotoana zao tsy atolotro akory fa dia iarahako amin'ireo manangana azy any fotony de hoe nanangana toko politika izy ataontsika hoe ADN io arche de la nation de io antoko politika io ifanabe ianatra mihitsiny zany ny olo-pirenena hoe ndao mba iverina eny fotony anao refondation zay le refondation de am'izay fotoana zay atsovy Zoky Edgar moa zany tany tsara tanàna mantso mba izara amitsika ny traikefa sy za koa témoin za nge vavolombelon'ny fireneko am'izao itenenako anareo zao hoe vavolombelon'ny inona vavolombelon'ny tsy fahombiazana vavolombelon'ny inona vavolombelon'ny adiady la politika isan'andro vavolombelon'ny inona vavolombelon'ny fahantrana ka isika zao tsy hoe andeha ifanebateba fotsiny hoe andeha miazakazaha ianao de mirotsanao ampidiro amin'ny fifidianana am'izay tokony hoe raha vonony izy any ambany vohatra any raha vonony eto andreny vohatra eto izy ka hoe ifanabe
anangana ny antoko politika iverina fa hoe tokony asoa azy mba ahafahana mahasoan'ny mpiarabelona aminy dia vonina zay nge le raharaha ame ohatra eto fa mandeha foana moa ny ohatra ahafahanareo mananina azy tamin'ireny fotoandre zao betsaka ny olona tamin'za tany andrefana tany milaza fa hoe nisy nampanantena 4 anay 4 4 olona azy tsy tonga ny 4 misy ndray ozy nylaza fa hoe raha ongany io zao io dia mitsara am'izay ny raharaha miongana ihany lizy ozy ty vo maiky lozy ty zao ndray ozy misy fanantenana mety hoe vaovao iseho sy ny sisa mandeha ihany ozy ny fotoana aiza le izy ozy dia zao nylazaiko azy o le retsy oka mba tsy atezitra anareo ny zavatra ho teneniko ny zavatra ho teneniko dia zavatra faran'izay tena tsotra aza miandry azy tsony ahoana zany teninao zany aza miandry ny fampanantenana pokaty ataony aminareo fa raiso ny adidy raiso ny andraikitra zay ngamba ny everiko hoe pacte io le resaka mandeha be nandritra ny asa ro volana teto amintsika io pacte de responsabilité zay le pacte na fandraisana andraikitra tsy hoe izy atya mpanao politika ty no manao pacte tsy ilaina na manao pacte reo tsy mipakary amin'ny fanasoavana ny vahoaka ka anao pacte anao inony tsy avesatra amin'ny olona ve andre mato edgara safindrava amin'ny fahasahiranany efa iainany amin'izao ny fahantrana fanabeazana na fahasalamana etsetretsetra mbola omenao andraikitra goavana amin'izao hoe raha izay no mety ho anisany ifanekenao anatin'ity antoko adenina ity zavatra hita hatramin'izay tsy natao dia efa miainga ty ambony aty dolo ny zavatra rehetra petrapetraka amin'ny fampanantenana fity tena tambesaranao andraikitra tsy adidy zany le olona le nifotony mihitsy za aloha mamigavanao azaverina tsony ary le taloha satria le taloha nge efa hitantsika teo le constat ny échec efa échec le taloha le nlazainao teo hoe ny taloha afaty ambony arotsakany ohatran'izao alefa iny le teny avy any ambony midina zany zao no izy za milaza aminareo aza raisy ohatrany zazakely no vahoaka zay le infantilisation du peuple aza raisinao ohatran'ny bado ny olona fa ny olona malala amin'ny masoa azy koa aveza moa io olona fidinao io ary mba manontanianao tsy avany amin'ny vahoaka ny olona malala amin'ny masoa azy tsy mifanohatra zany resahanao zany ny fandraisany andraikitra fandraisana tanana ny fiainany tsy contradictoire mihitsy amin'ny fananganana antoko politika tsia miaratsiny hitenenao an'izany satria rehefa mandray ny andraikitra ny olona ny fotony dia mahalala bebe kokoa izy inona amin'ny masoa azy marina ame ohatra anao raha ny amin'ny faritra tsara tanàna zao dia fantatry ny olona fa hoe volamena ny areny fantatry ny olona fa hoe ao amin'ny cromitra crom malagasy fantatry ny olona fa hoe manana omby izy be deabe dia io zany ny amaritany ny fifanaraha-mpiarahamonina vaovao ho ataony manodidina an'io raha ohatra ka matanjaka izy ny fotony dia ainy ny mandrindra ny areny eo amin'ny tanàna misy azy ohatra zao ny volamena tatarain'ny olona amiko mihitsy any fotony any dia lasa ferafera sy business anefa raha ny vola ataontsika hoe nantaksana ohatran'izany aindrareo ny mandrindra azy any fotony zay no ampianariko azy hoe fehezo ny areny ny fotony ohatra zao ny resaka crom io dia tena nanahirana mihitsy ny tany atsara tanàna ny tompony andraikitra voalohany amin'ny crom izay orinasam-panjakana no mikarakara tondraro hoe kotsy moa iny ty fampelezakevitra mikarakara ny antoko izy no manohana antoko politika dia tsy mivolam-panjakana ave no alefany eo nefany lazaiko anareo mihitsy io arenany crom io nandritry ny 4 taona ny fantrandrahana an'io ndany ange anao midina any ngarainy rina rasoava ndany anao midina ny lovarabary nitondrany namanareo gari mihitsy ana dia midina tany nijery tany ry ismael razafinarivo fa saika ranomaso ny antony dia tsotra arena be io
lasa niakatra tatya amin'izay tsy falehany ary raha hain'ny olombo fidy eo zany hain'ny antoko politika misy eo zany hain'ny vahoaka ao mitatana ny arenany a vitiny aty zay le ady amin'ny fandresena zay ny fandresena fa raha mbola hoe inono fa dia avaty Antananarivo a nandefa olona nakany amin'ny Chrome natao DG any Chrome natompona andraikitra ambonin'ny kiromita dia io olona io ny parachutena dia io ny tonga ao a dia io natenainao fa dia anonotra ny fiainan'ny olona eny ambanivohitra eny a tsy misy ny ataon'ny zalàndray dia zavatra hafa manohana toko tsy mila an'izany io antoko atsangana ADN io inona no antoka fa tena hoe anana n'izay le fomba fanaovana politika tena hoe miaingeny fotony zay ity ADN ity de matoety karazafona fa ohatra fotsiny teneniko aminao mantsy hoe tsy hitovy amin'ny teo aloha hoe isy vidy ao hoe tena tonga avany no ohatra raha isika tsara tanàna misy olona manambola be tonga avany zako mba atao zay mba kandidatanareo amiko rehefa asa fifidianana inona mety andraisana anjara inona no antoka ao anatin'izay izao ane Irina Rasoafy tsy anaiky an'izay tsony ny olona za milazanao mitsy apetraka mihitsiny za efa lavabe moa iny raha ohatra resahako anareo inona daholo ny discipline de parti inona no efa ataon'ny olona amin'izao fotoana izao hoe ahafaha manatanteraka an'izany zavatra resahanao zany ny antoka azoko omenanao a dia izy mitsangana ny fotony raha izay dia ny faharoa ny olona nanangana azy ny fahatelo a io tsy ho an'olo tokana na hoe ho ana fikambanana fa ho azy mpiray tanàna ny ananganany azy eo izy a ny amola vola dia nazaiko teo fifanarahana fiarahamonina contrat social vaovao fa tsy vitan'izay eo izy ny amola vola ny marary azy ny andinika azy amin'izay izy satria hatramin'izay izy nampanantenanao tsy misy fa amin'ity zavatra ho arosoko azy ity a ho arosony rehetra azy ity a dia eo izy a nandinika ny fiainany marina zafady ny farapara ny mampanahana indray dia zao ohatra ny engagena ataoko hoe tsy anao moa satria hoe tsy any Edgar Zafina vaka olo le ADN ohatra ny ho engageny ADN-nao le olona ho mpikambana tsy ho adiny ve ny fiarina fiainany efa saroty ny fivelomany sy le antoko anga velona anazy sa le fiarina ny antoko zay le lazaiko anao teo e ny ananganana angeo a antoko politika tsy ataoko hoe anabotry olona zany na hoe andeha anabakana olona zay lefa nisy tany aloha zay tsy iverenantsika telo mianadahy ny ananganana zareo antoko eny fotony a dia ijerena zay mahasoa azy inona moa nataonao hoe mahasoa azy mba azo tompony amin'ny zavatra zay ataony a mipikambana ao anatiny inona moa le mpikambana ao anatiny Irina Rasoafy mponina nge ny mpikambana ao anatiny antoko e ame ohatra anankiray azy zany nampandroso tanàna anankiray resahako foana moa io hitanao any ohatran'ny any amin'ny Israel ohatra zao a tanàna mandroso ohatran'ny Israel dia mitambatra ny olona amin'ireny hoe kibotsy reny io moa fa arosoko matetika ren'ny olona miaraka mifandinika amiko amin'ny raha ohatran'izao a dia miaraka ny olona mba mitovitovy hery a ao anatina tanàna anankiray a dia mitambatra izy ny kelikely mitambatra ny antonotony ny lehibebe mitambatra ohatra zao hoe mpamboly voasary mitambatra ohatra zany hoe mpiompiombo mitambatra mipitrandraka volamena mba mitambatra izy na tsara tanàna resahako ohatra fa mety ho ataontsika ny vakinankaratra na any boyne na any eto amin'ny faritra Analamanga mba mitambatra ny olona amin'ny fiarina tsy manaka anazy mihitsy a anangana hipetraka amin'ny antoko a hijerena ny mahasoa ny daolobe misy mitambatra ny olona amin'ny fiarina iny zany iny resaka ekonomika zany miaraka ny olona dia miaraka mampitombo ny arena eny fotony jereo ane zay niteneniko anareo zay a mba haraoka eny ange zay resahako anareo zay fa mandroso be izy mandroso izy zao ary zao miainga eny fotony Andriamatora Zafindravà Edgar inona no toyiny ho an'Andriamatora Zafindravà Edgar manokana rehefa misy eny amin'ny fotony miantso an'Andriamatora Zafindravà Edgar maka ny traikefa sy ny sisa inona no mety ho toyany indray rehefa avy eo efa betsaka ary ve reo le mponina ny fotony miantso andra Zafindravà Edgar aloha amin'izao fotoana zao hoe hiaraka metraka aminy an'ilay antoko dia inona no toyiny ny haiko angamba ny mety hoe angatahako mafy amin'Andriamanitra mba araka satria lazaiko ohatra anao fotsiny a tamin'ny herinandro a natsony tany vakinankaratra
dia tamin'ity herinandro roa herinandro zay dia tamin'ny herinandro lasa teo alahady tamin'ny heriny a natsony vakinakarana dia tamin'ny lakamisy teo indray natsony tsara tanàna zao angamba nefa misy faritra firy miantso ao fa tsy ho vitako hoe efa mitsangana nangana zay aty aminay a mba tongavy ianao ka mba eritrereto hoe andeha ho any tsara tanàna 90 kilomètre sonoko amin'ny adiny 7 raha tsy nga hoe anana hélicoptère na manana avion privé dia zay anao va afaka hoe mandeha amin'ny toerana tsirairay avy tena mangataka mafy amin'andriamanitra mihitsy ameny andro ameny aina mba ahafahany tena hoe manatanteraka an'izany fa ny toyany dia ny hoe hitsangana isaparitra zay ny faniriana zany ho an'ny rehetra dia mba ahafahana hoe mampitovy asa nazonareo isaky ny faritra dia mitsangana isaky ny district any hoe mitatra dia ny fandresena zay nyresahako lavy iny hoe zay moa hoe hatrany amin'ny fandresena no fetrany ny asa atao hoe ny fandresena resahako eto dia ny hoe fandresena isatokona ambaravarana isam-batan'olona rehefa mba manangana antoko politika ohatran'izao ny olona dia mijery zay mahasoa azy ny olona ny tsirairay avy ny fiarahamonina isan-karazany dia mba manana fandresena mba hoe nahita io le hoe resahako teo hoe ohatra anankiray meko tany tsara tanàna zao hoe hiady amin'ny fandrimpahalemana efa projet ray io projet lehibe anankiray io iandreketany ny olona zay manangana toko ao anatin'io ADN io andinika mombany hoe fandrimpahalemana io zao ohatra ry rinarasava miverina amin'ny teninao teo hoe inona ny antoka raha mikarakara ny fandrimpahalemana io ny olona ao anatina antoko fa iresaka amin'ny daolobe izy amin'ny mpiarabelona aminy dia ny hoe tena fitediavam-bola anankiray mihitsy ange io any za milaza aminao mihitsy fa jereo nge eto Antananarivo raha ve ianao ve dia tsy mahita an'izany hoe manangana ny olona vigile miaro ny tranon'olona amin'izao fotoana izao efa mandeha daholo ny sécurité garde corps etsetra etsetra efa asa goavana be io azo atao tsara mihitsy ao anatin'le antoko zany zay ao anatin'ny antoko andiniana mihitsiny hoe ahoana ny atrehana ny fandrimpahalemana projet ngeza be io raha miteraka fidiram-bola rehefa eo miteraka fidiram-bola io ho an'ny mponina inona ny antony ny olona tomponomby aleony ve tapatapahanao ny tendan'ny omby vononao tapatapahanao le tany andriamena farany to nge tapahan'le totakely mihitsy le tendan'le rangahy raha tsy diso tian'le solombavam-bahoaka tany mihitsy miara-fandinika tamin-jareo teo miantso ny sadarma sy ny namany eo izy hoe tena randrenay izy koa mbola samy sahirana fa tsy mahalala ny tena marina raha nyrenay dia tapaka mihitsy ny tendany le rangahy ny zanany sa le rangahy ka milaza aminao raha mahatokony olona ka tsy hoe andisy fanantenana azy ianao vonina izy hiparticipe amin'io ho an'ny fandrimpahalemany fandresena isatokonana ihany fandresena tsy hoe isatokona baravarana ihany ngarainy ny fandresena ihany koa isa-tanàna zao commune resantsika resahanareo momba ny fifidianana commune zao io koa fandresena anankiray io rehefa azo ny sa tamin'ny feny tanàna fa matanjaka le olona manangana eo amin'ny tanàna any fotony dia tratra ny tanjona zay ianao zany vo hoe mba mandresy satria nahoana ny olona hitondra n'le tanàna zay koa fandresena jerenao nge mahazo ny institution eto amintsika ny androm-panjakana rehetra ny androm-panjakana rehetra nya dia difotry ny kolikoly difotry ny tsy fahombiazana difotry ny adila politika tsy aninina tena tsy hitanao mihitsy zay andraisana azy dia raha io no tanterakitsika tsy ho vita mora akory zany satria betsaka ny anadroadro hoe inona koa ty ataon'le zalahy ananganeny fotony inona ny anazy alohany ihany aty ambony aty no manao boxe za tsy hitako mihitsy ny teniniko anareo teo hoe andeha anao boxe inona androany azao ohatra dia andeha anao fampelezakevitra zany dia mifantatrin'olona rehefa manao fampelezakevitra dia izao ohatra hitako tany tsara tanàna farany teo miandry an'ilay financement izy mpamatsy vola tonga amin'izay ny mpamatsy vola dia nazaiko teo fa tsy iverenako tsony
sonao ngezabe amina tapitapitrisany lany tonga koa ny za tsy manakana ny fidiram-bolan'ny mpanakanto sy ny artiste akory sanatriny vava fadiny lela fa tonga dolo zao rehetrarehetra zao dia raikitra dolo ny toka ny dibe isan-karazany eo amin'ny toerana izao ny tonga ao ranona namatsy vola tao vola be tsy toko tsoforoana mihitsy zany ve ndeha ataoko mba tsy ngofo tena tsy ngofon'olona vola zany ve ny andeha ivoaka amin'ny posiko asa zay azo a loza be nge zany loza amina tambo mihitsiny ary tsisy anana an'izany a za tsy hoe angalatra nga dia inona anizy ary no angalarinao eo inona no angalariko eo andeha angalatry ny aniza indray ianao zany hoe andeha angalatra bois de rose sa andeha angalatra volamena sa no risirus etseroa sa izy mpamatsy volanao za zao mba manontany anareo izy raha mamatsy volany an-damosiny reny ianareo investigateur manao enquête mpanao gazety mba karoza la iza raha mamatsy volany an-damosiny reny satria za milaza anareo mihitsy kosa aloha tany tsara tanàna farany teo a manahirana moa fa efa tena ataontsika hoe zay le hoe ady amin'ny fandresena ary le famatsim-bola tena manahirana mihitsy ary tantarain'ny olona rehetra ny olona rehetrarehetra eo an-tanàna tsisy zay tsy miresaka an'izany tongeto rano kotsy matanjaka be ao amin'ny daholo ny zavadrehetra afisy tompotsoforoana ny tsy haintsony t-shirt io moa fa mahazatra fa nampianarin ratsika efa mamaraparana sady ny fandarantsika fa ho tapitra sady ny fotoana fantaniako farany andriamatora zavondrafaty edgara iverenako ilay notenena tao hoe fandresena miainga ety fotony a andriamatora zavondrafa edgara zany raha oviana no hitan'ny olona indray a eny ambony eny andray anjara itsiko amin'ny fifidianana be ny tanàna sy ny sisa zao no izy lovarabatra nge tsy menatra na hoe matahotra zany atao ke tsy maika ahy tsy hoe mamenatra na hoe mampatahotra any teny hoe rotsaka ny fidiana filoha-pirenena ilatsaka ny fidiana be ny tanàna zavatra efa nienako nge zany fefa hitako e tsy hoe zava-bovo amiko misy mantsy ohatrany hoe dia manatsafa hoe ary olona nomen'andriamanitra zay milazaiko teo hoe fahafahana fahalalahana men'andriamanitra ny sahaza amin'izany a afaka mivezivezy afaka manangana miaraka amindreo a olona iny fotony ny faharoa dia matoa ianao manangana antoko politika oka ianareo tsy ho alay-panafa matoa ny olona manangana ny fotony dia andray andraikitra izy eo amin'ny fitantanana ny fokotaniny zay ny voalohany zany zao raha nytaninao azy zany zao dia hoe fandraisana andraikitra amin'ny fananganana dia rehefa manabe anao miaraka ao anatina antoko politika be dia be ny asa tsy maintsy atao anatina antoko politika rehefa vonona amin'izany ianao a dia mandray fahefana ianao eny amin'ny fokotany mametraka aloha ianao zany adefitra mombana hoe contrat social fifanarahana fiarahamonina vaovao a mba ho eken'ny olona dia mahazo mitondra fokotany amin'izay anao satria misy teny rany eo amin'ny olona sy ny meny fahefana hitondra azy dia rehefa mitoy zay a isaky ny fokotany dia mazava ho azy a fokotany mitambatambatra no tanàna iray dia manana fahavononana zany ny olona mahazo fahefana eny amin'ny fokotany a anolotra anao a hitondra eny amin'ny tanàna dia lasa be ny tanàna ianao dia rehefa misy mitoy zany hoe betsaka ny olona manana fahefana eny amin'ny be ny tanàna dia manolotra ihany koa hoe zay le primaire io nge misy asiny ny anina rehetra dia mandeha ny adovarotra primaire eny amin'ireny fikambanana antoko reny a dia raha ohatra ianao lany eny amin'ireny anyreny hoe ianao ndreny atolotra ho be ny tanàna Antananarivo na ianao ndreny atolotra ho filoha-pirenena na ianao ndreny atolotra hitondra institution isan-karazany a tsisy manakana an'izany mihitsiny mba jereo ihany ange ny olona mpanaovanao iny tisy teo boksantro fa amin'izay eritreretiny sainao zay raha ihany izy rehetra o zay amantsoanao teo hitambatra angamby izy rehetra zay ny tsy fantatro zay mbola zavatra hafa satria ity izy koa efa manao boks eo a mety efa mba ny sasany koa mety efa mba vétéran motsy arakaraka zay fandehany eo zany dia hitantsika eo rehefa tonga ny 2018 ny resahanao teo hoe réuni ve ny condition rehetra ao anatin'izany hoe telo taona zany a ampy ve nanabeazana za tsy maika
tena milaza aminao mihitsy tsy mainka amin'izany akory tsy zatra madotona akory eto eny ary misaotranao Andriamatoa Razafindra Edgar niresaka taminay androany nitondra an'izay fanazavana izay misaotranao ihany koa Rina Rasoava niaraka tamiko nanentina ity fandarana ity misaotra ny teknisiana miaraka amin'ny RTA nampita ny sary sy ny feo tany amintsika rehetra tany alohan'ny hanaovako veloma sy ametrahako ny veloma aminareo dia anome fitenina farany an'Andriamatoa dia misaotra anareo menada zany a misaotra ny fandarana salangalanga nanasa teto a amin'izay fotoana mety hoe iantsonareo ifampidinidinika zay asoan'ny asoantsika mianakavy asoan'ny tanànatsika asoan'ny firenentsika dia vonina amin'izany foana ary eto ihany koa dia misaotra ny ireo mpijery fahitalavitra manerana n'Antananarivo sy manerana ny Madagasikara ihany koa dia misaotra indrindra makasitraka mbako manana izay fisaorana nataon'Andriamatoa Razafindra Edgar izay ho antsika rehetra nanaraka ny fandarana salangalanga androany ho antsika rehetra nanaraka ny fandarana salangalanga tamin'iny taona iny manome fotoanantsika indray any amin'ny volana septambra any satria iara-iala sasatra aloha isika atao anatin'ny fandarana salangalanga any amin'ny septambra indray isika miona mandra-piona tompoko